Tena ampidirina ao anatin'ny lalàna mametra ny fandaminana ny vondron'okapatra Tsinjaram-pahefana ny momba ny fokontany. Nandalo tsy nisy fantsiana na fanamboarana ny lalàna fehizoro mametra ny fomba fiasa sy ny fandaminana ary ny fitantanana anatin'ny vondron'okapatra Tsinjaram-pahefana nandritra ny fandinian'ny komisiona Tsinjaram-pahefana izay natao teny Tsimbazaza-Androany. Mbola latsaky ny 5.30 isanjato ny tamin'ny fahatongavan'ny mpizahatany raha oharina talohan'ny krizy. Zara raha tafakatra 5.0 isanjato ny tany fahafenoan'ireo trano fandraisam-bahiny amin'ny faritra be mpitsidika treto. Isan'ny olana ny fahalafosan'ny sarandalina ho an'ny fiaramanidina hoy ny mpandraharaha. Ady amin'ny fahatongavan'ny tazo Ebola, efa misy tetikady an'saina hoe Plan national de contingence contre les épidémies majeures, napetraka ny ministera amin'ny fahasalamana iarovana ny mety idirana ity areti-mandozy ity eto Madagasikara. Tsy mbola misy ny fepetra mafonja andraisina treto, ankoatra ny momba ny fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny vahiny miditra eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Manomboka ny 12 ny volana Aogositra izao vao hiatra ny fampiakarana ny sarandalina ho an'ny zotra nasionaly. Efa manomboka miapakatra izany tsikelikely anefa ireo mpitatitra eny amin'ny fahasankarana ho an'ireo zotra mianatsimo. Tsy afa-manoatra kosa ny mpandeha vokatra izany, efa mipetraka any amin'ny birao ny kooperativa avokoa ireo sarandalina vaovao hiatra afaka 10 andro. Any ivelany, toy ny fanafiana ataon'ny fiaramanidina mpiady Amerikana ao Irak ary andefa mpanolontsaina miisa 30 ao Erbil avaratry Irak Etats-Unis. Etsy ankilany, manolon-tanina ny tafika sy ny sivily ao Kyrgyzstan ny vondrona iraisam-pirenena. Ny andindinin'izay avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao? Fandehasanao zany? Manahoana? Andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vato koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona ry ianao ny membobisety? Miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy prix de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatrany io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Zany rehefa mandovoly eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony taremarika 410 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraka ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao aby. Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. Miaraba tomboka lasy tomboka vavy tonga sao amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izao asena mpananjara ary ianao anarakizany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika evatrano no mboatsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity tsy nisy ny fantsinana fanamboarana nataon'ny komisiony lalana fehizoro larana fa 470 tsipika 424 mametra ny fomba fiasa sy fandaminana ary ny fitantanana anatin'ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana Androany. Lalana fehizoro izay tsy nahitana ny fametrana ny anjara-toeran'ny fokotany, rafitra ifotony, mifandray mivantana amin'ny fokon'olona. Andry Larson. Tsy voasoratra mazava ao anatin'ity lalàna fehizoro nodin'ny komisiona androany ity fametrana anjara-toeran'ny fokotany ao anatin'ny lalàna vaovao feno vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Hatrizay, ny fokotany rafitra akaiky indrindra ny vahoaka. Nanana ola ara-bola-trano ny fokotany. Nanantena fanatsarana sy fanomezana lanja bebe kokoa ny fokotany rehetra, saingy izao tsy nampidirina ao anatin'ny lalàna mametra ny fandaminana ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana izao. Matsapa ho ataon'ny fitondrana fobe eo ambany zavatra trano ny fokotany araka ny filohan'ny fokotany Ambohidrapeto. Tokony mba hisy teti-bola ho an'ny fokotany manokana zany mba tsy hitsangana fahasiaranana reny fokotany reny satria izy ireny zany ny tena hoe ambaratonga fototra indrindra amin'ny fampandehanana raha-panjakana
satria raha tsy misy evaty amin'ny fokotany tsisy zavatra hoe tsirakirainy any amin'ny commune na any amin'ny distrika indrindrindrindra fa any amin'ny fanjakana foibe anefa ankehitriny zany dia ohatrany hoe ataon'zareo mba andavatra ihany le fokotany. Tsy maintsy mandalo ny komisiona manoka amin'ny fitsinjaram-pahafatana anivona teny mira tsirairay avy ireo lalàna fehizoro ireo andinina izay mety fanovana na fanatsihana tiana atao. Mialomony analorana izany ny fivoriana azony rehetra trehana angatahana fakantoavana. Azony solombavam-boaka tao hatrany anefa ny mangataka fantsiana sy fanovana mandritry ny fivoriana azony rehetra trehana raha misy izany. Saingy hatreto mbola tsy nisy izany tranga izany tamin'ity anteny miram-pirenen'ny Repoblika Fahefatra ity. Ka ao anatin'izany adihevitra izany dia tsy maintsy misy ny fanovana sy fanitsina mialoha ny hatongavana any amin'ny séance plénière. Ireo fanitsina sy fanovana ireo anefa tsy dia hoe ireo ny tena raikitra fa ny fanapahany be sy ny maro amin'ny séance plénière zany no ahitana ny fanapahan-kevitra farany amin'izany loi organique zany. Tsangatanana no fandaniana lalàna eo amin'ny fivoriana trehiny be sy ny maro na ny séance plénière. Ho vitsomanlaona mibetsaka aveo ireo izay miadina ny mezan-danja amin'ny fokotany na farafarazana hamaritana mazava amin'ny volam-bahoaka ho tantana amin'ny fokotany. Isy adihevitra momba izany ve raha mipitso izay tokony andanihana io lalàna io. Tsapatra izay fa raha tsy misy fanitsiana sy fanamboarana any amin'ny komisiona manokana lalàna sy volavolan-dalàna mandalo eny Tsimbazaza dia lany tsy misy fanovana ihany koa izany rehefa roso ho lanen'ny solombavam-bahoaka mandritra ny fotoam-pivoriana hatreny rehetra. Vaovao mahakasika izay fitsinjaram-pahefana izay hatrany potika Antananarivo raha toa ka lantsy sy mpanovana io lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana natolotry ny governemanta ny anteny miram-pirenena io. Resaka lalàna, resaka fiarahamonina no olana tsy aneken'ny teknisianina momba ny fampandrosoana tanan-dehibe izany. Teknisianina telo mianadahy izay nilaza fa tsy miara-dia amina izana izy no nitondra fanazavana mahakasika izany androany. Mangataka fanovana na amendement ny titre 6 section 3 izy ireo mahakasika izay. Nandriana Rajanson. Raha ny voalaza momba n'Antananarivo manokana ao anatin'ilay volavolan-dalàna mifeny fitsinjaram-pahefana dia ny communauté des communes no atao. Mifanohitra amin'ny vinam-panitarana n'Antananarivo izany na ny Grand Tana. Raha ny zava-misy anefa misahana olona miisa 10 hetsy sy 2 tapitrisa isan'andro ny fiadidinan'ny tanàna ankehitriny. Ankoatra izay, ray hetsy isan'andro no miditra sy mivoaka ny tanàna ankoatra ny mpifindra monina izay miisa 4 alina sy 2 hetsy nandritra ny krizy. Tatitra avy amin'ny teknisianina momba ny fampandrosoana tanan-dehibe ireo. Tsy afa mizaka tena irery noho izany Antananarivo fa tsy maintsy miara-miasa amin'ireo komuna manodidina azy amin'ny tetikasa iray. Raha toa ka 3.3 miliara ariary ny vola ilain'ny komuna tamin'ny taona 2014 dia 17 miliara ihany no tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina farany teo. Fanazavana teknika no nentin'ireo teknisianina ireo androany. Ao anaty lalàna vaovao multiplienao x7 manangana conseil mi-arrondissement ianao, manangana rafitra amina exécutif ianao. Multiplienao 7 ny fandaniana, ny vola zarainao 7 ao anatin'izay. Afana miasa. Vakinao ny texte ao anatin'izay, tsy nisy fanavaozana ny fidiram-bola ho an'ny tanàna n'Antananarivo mahasarotiny anay ao anatin'izay, amin'ny statut spécifique azy amin'izay, izay manao ny 45% ny arem-pirenena eto Madagasikara, PIB national anatin'izay. Nangatahana ny amoahana izany tany ny plus-value foncière voavoaka anaty loi organique. Nangatahana ny amoahana ny taxe locale d'équipement. Fa ohatra manao promesse tsika hanao zavatra nefa tsy misy moyen na vola entina manatanteraka azy ao anatin'izay. Vu izay hoe mbola misy fantsiana azo atao io. Faharoa, mifanohitra ny lalàna. Voalaza fa mizaka tena ny fiadidinan'ny tanàna ao anatin'ny article 54 ao anatin'ny lalam-panorenana. Amin'ity volavolan-dalàna mifeny fitsinjaram-pahefana ity anefa ny président des communautés no misahana ny asan'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao ary ny maire d'arrondissement kosa misahana ny asan'ny délégué amin'izao fotoana izao, saingy ny maire d'arrondissement no voafidim-bahoaka izany hoe ho sahirana ilay président des communautés. Ka ireo zany dia ilaina fitaovana ahafahana miara-miasa ao anivon'ny commune. Ohatra anatin'izay zany fananganana ny agence d'urbanisme. Rehefa mitsangana zay dia zay zany manao ny trano-panajana amin'ny ankapobeny ny agence foncière urbaine azo avoaka daholo zany mikasika ny resaka tany izay efa manahirana amin'izao fotoana izao hoe hoaiza moa ny olona Antananarivo rehefa mitombo makaiza tsy maintsy makany amin'ny commune manodidina ahoana daholo zany lafiny zany. Ny fametrahany ny resaka déplacement urbain manerana antsika io mba ho fatatsika fa zavatra goavana be Antananarivo ilay 1 million isan'andro miditra Antananarivohitra ary modiny arivo. Zany zany ny vahaolana misy fitaovana ao anatin'ilay communauté des grands tanà, communauté de communes, c'est karazana ohatran'ny intercommunalité. Misy vahaolana azo aroso zany rehefa voasoratra ao anatin'izay, ao anatin'ilay fanadihadiana.
mba tsara ihany ny fanjakana nandinika an'izay satria raha ohatra tsy eka am'rahaty an'ity loi organique aty rofinare voatao zay zavatra zay manaitra ny androm-panjakana mpanao lalàna noho izany ireto teknisianina ireto mba hijery akaiky fa tsy andanindany fahatany io volavolan-dalàna io ireto farany izay efa mampolo taonany no nandroso hevitra amin'ny fanitarana ny fiadinana ny tanàna Antananarivo raha fanazavana izany hoe ny Grand Tana. Famboly amin'izay lafim-baovao izay hatrany tsy manaiky ny fandaniana ny volavolan-dalàna izarana enina ny Antananarivo renivohitra ny antoko 10 eto Antananarivo mangataka ny sy ny fitsapakevim-bahoaka eto Antananarivo izy ireo ary nalaza fa kajikajy politika sy fitadiavana tombotsoa manokana izany mampandroso ary ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana maharitra ity volavolan-dalàna ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny HVM fanatetiny. Tahotra ny antoko 10 manaonaovan'ny fanjakana ny fizarana na Antananarivo raha io endrika tiany ambara ao anatin'ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta io hoy ny mpikambana iray ao anivon'ny 10 mandroany. Ho azy ireo tokony ho fitsapakevim-bahoaka no atao raha herisona izany. Efa nitantana an'io zay ka avereno amin'ny mahay mitantana rehefa tsy vita ary alefaso fifidianana fa aza zarazaraina ho sahirana ho ara ho zarazaraina io fa vitanay satria zay efa teo amin'ny toerana nanao anazy efa manana expérience izahay reto ekipa rehetra reto dia vitanay manatsara ny Antananarivo io fa alefaso fifidianana dia vahoaka no mifidy hoe tia no tiana hitantana ny Antananarivo. Araka ny loharanom-baovao iray ny iray Amindramatola Laura Valomanana sy ny filohan'ny antoko Arazoary Miadza sy Lofina Antenaina no kandida ben'ny tanàna arotsaky ny antoko eto Antananarivo. Io paika politika ny antokondra Valomanana io no atahoran'ny fitondrana hoy ny TIM. Tsy manaiky izany ny mpikambana iray ao amin'ny vondrona parlementaire HVM. Aminay tsisy resaka fizarazarana ny Antananarivo le izy fa ngamba ny tokony fanontaniana petraka dia hoe inona ny fahefana tokony omena an'ireny commune ataoko hoe anakenina izay ao anatin'le volavolan-dalàna reny mba hahafahan'le olona tsy misahirana tsony voatery makaty Antananarivo ohatra raha misy resaka taratasy ho atao fa mba any amin'ny commune misy anazy ihany dia efa tokony vitan'izay rehetrarehetra zay. Andrasana no avy n'ity volavolan-dalàna ity ny Tsimbazaza ho an'ny eto Antananarivo tombanany maro fa ny kandidato ho anan'ny Mapara sy ny Ankolafy Valomanana no hiady ny toeran'ny ben'ny tanàna hatreto. Fatahorini nanindreny ireo mpanolontsaina manokana raha politika ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina farany teo sy nahalantsina sy mpanovana ny volavolan-dalàna ny teti-bolona sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 teny anivon'ny antenimieram-pirenena mandeha ny feo ankehitriny fa isy ny fanovana ny mpikambana sasatsasany eo anivon'ny governemanta sy ireo tandapa ary ny mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena. Andry Larson. Mizarazara be ihany ny hevitry ny mpanao politika sy ireo fikambanana manara-maso amin'ny fiainam-pirenena mahakasika izany fanovana mpikambana sasany anivon'ny gouvernemanta izany efa bola natao renana ny andreny ity gouvernemanta Koloroze ity. Milaza ny tsy mahafantatra amin'ny fisin'izany mety ho fanovana izany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta azo ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo tamin'ny antso Antarby. Nisy mihitsy ny laza fa tsy mitombona izany fa tetika entina anakorontanana ny saim-bahoaka sy ny fitononana politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ihany koa nefa bolana ny asandro mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta andrefesana amin'ny fahombiazana na tsy mbola fotoana izany fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izany zao raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka Mapara vao vidy tany Tomasina voalohany. Fa aminahy manokana zany izy efa bolana no niasan'ny gouvernemanta ka tsy hitako tsy mbola fahatsika mandrefy ny fitezana ny tsy fitezana fa zaho aloha ny eritreritro fa mbola tsy fotoana an'izao ka nao zay izy amiko manokana dia avelo alohan'ny gouvernemanta mba hanohy izy ka mba ho afaka enimbolana na maherin'izay angamba raha ohatra ka izay no afahantsika hagnova azy fa dia mbola tsy fotoanany aminahy manokana ny hagnovana ny gouvernemanta amin'izao. Malona zany anefa raha isy ny fanovana mpikambana eo amin'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena dia tsy tokony hankina mikajy ny mpitondra amin'ny fitantanana ireo vola fanampiana avy any ivelany izany hoy ny anivon'ny justice EP. Mila masamarina ho amin'ny asa fampandrosoana ny mpitondra ankehitriny hita nefa fa misy fitavozavozana amin'ny fanatanterahana izany. Ka raha fotoan'Andriamany ministeriely zao zany anjaran'ny président zany atetin'ny fitondram-panjakana mieritreritra izay atateraka izay satria efa lasa eo aminy ilay kitapo-bola am-bahoaka mba ahafahany mampiasa le fahefam-bahoaka anasoavana le vahoaka fa tandremy fotsiny sao lay vola be miantokanto damosinao no mahatonga le fanovana ny
endriky ny gouvernemanta ary zay endriky ny gouvernemanta zay koa tsy maintsy tsy tonjovana nareo ahoana tokoa ny tena ahafahana mampiainga tsy moramora alay fiarikarenantsika na mitombona na tsy eo mety ho fanaovana mpikambana satsany anivon'ny gouvernement teo tsy azo lavina ny tokony andrefesan'ireo mpikambana tsirairay mandrafitra ny gouvernement amin'ny andraikitra kinina aminy korotandavany eny anivon'ny fampianarana ambony mitaraina ny maro amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy mitotonga n'isan'andro ny lanjan'ny ariary izy ny tompona andraikitra voalohany amin'izany mbola nao andrasoandraso trano ve manoloan'izany trango izany fa voaingana ny nanomezana andraikitra ny tompona andraikitra fa eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray sehatra isan'ny nantenaina ahatrarana ny fiakarany arikarena fahobe ho 300 ny sehatra ny fizahantany mbola mandisy fanantenana ny mpisehatra amin'izany anefa nivokatra ho anty taona ity mbola latsaky ny 530 ny tany fahatongavany mpizahatany raha oharina amin'ny talohan'ny krizy zara raha tafakatra 530 ny tany fahafenoana ireo trano fandraisam-bahiny amin'ireo faritra be mpitsidika hatreto isan'ny olana ny fahalafosan'ny sarandalina ho an'ny fiaramanidina ho ny mpandraharaha fanadihadiana. Tsy mbola miverina amin'ny laony ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara na eo aza ny fandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ireo foara iraisam-pirenena maro sy ny hetsika fampahafantarana rehetra efa natao. Manamarina izany ny tany fahafenoan'ny trano fandraisam-bahiny amin'izao fotoana tokony habetsaka ny mpizahantany izao. Raha par rapport amin'ny tamin'ny herintaona izy dia en baisse. Ataontsika hoe raha 61% izy tamin'ny herintaona mbola 55% izy amin'izao. Manodidina ny 540 euro ao anatin'ny 520 andro ny vola lan'ny mpizahantany manan-katao iray eto Madagasikara. Ny fitsidiana ny valan-javaboary sy ny toerana misy ranomasina ny mbola mahasarika eto amintsika. Olana ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany anefa ny fahalafosan'ny sarandalana ho an'ny fiaramanidina. Dia angamba koa ny tena tsara hoe ny vidin'ny aty zany destination mbola lafo zany indrindra fa eo amin'ny compagnie aérienne aloha zany ny vol domestique anzo ny tsara jerevana hoe tokony mba asiana feritreretana le vidina billet amin'ny vol an'Air Madagasikara zany satria indraindray ny olona natehaka tiarany le destination lafo. Raha ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny fizahantany ho an'ny efa-bolana voalohany tamin'ity taon'ity nahitana fiakarany isan'ireo mpitsidika teto Madagasikara. 7,770 zany ho an'ny volana aprily lasa teo ka tafakatra hatramin'ny 3,700 sy 2,700 no efa voaisa hatramin'ny fiandohan'ny taona raha toka 7,20 sy 3,100 ny volana aprily 3,20 sy 2,000. Mbola ny 5,100 ny mpizahantany tonga teto amintsika nandritra nefa bolana voalohan'ny taona 20 izany hoe talohan'ny krizy anefa ireo raha natao ny fampitahana. Fa eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa indray mahatratratra ny amin'ny 9,100 ny tapa-fatesan'ireo tratran'ny virus Ebola izay mahavaky loha ny manam-pahaizana maro maneran-tany amin'izao fotoana izao. Efa misy maty n'ity aretin'ity ihany koa any Etazonia sy Espaina ankoatr'ireo anarivon'ny mahery maty any Afrika. Ho an'ny Madagasikara manokana ny seranam-piaramanidina no mila ambenana mafy ankehitriny anefa alefa alohan'ny fizavana rehetra ny fizaham-pahasalamana eny ampatongavana eny Ivato ho an'ny zotra iraisam-pirenena. Ka eto ndretsy manoloana nefa fahatongavan'io aretin'io any Eropa sy ny firenena matanjaka toy any Etazonia, azo ambara fa tsy misy firenena afaka milaza fa tsy tandidomindoza amin'ity virus Ebola ity. Amin'ny ankapobeny anefa, nakaiky aza i Afrika izay ahitana ireo firenena efatra tena voamafy ankehitriny, tombony ny manosy an'i Madagasikara. Ny seranam-piaramanidina mampitohy an'i Madagasikara mivantana amin'ny any ivelany, toy ny any Anosy Belville sy ny ety Ivato no tsy maintsy andraisana fepetra. Tsy mbola nisy trangana mpiayay teny Ivato. Hita ihany koa nefa fa tsy mbola nisy ny foto-drafitrasa manokana avoniny ety raha sanatrika misy izany. Izany hoe tsy mbola nisy fepetra manokana noraisina ankoatra ny momba ny fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny vahiny miditra eto an-toerana. Ny fijerenana fitarafana ny olona aloha zay aloha ny procédure mialoha alohan'ny fepetra zany ataontsika hoe mesure procédure administrative rehetra satria rehefa vita ny procédure administrative dia mety misy zany pandeha tsy nandalo an'io fizaham-pahasalamana io. Izay moa zany fepetra zay niarahana tamin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny seram-piaramanidina.
efa misy tetikady antsoina hoe plan national de contingence contre les épidémies majeures napetraka ny ministera ny fahasalamana iarovana mety hidirana ity arety mandoja ity eto Madagasikara. Ny fisorohana ny aretina tsy hiditra eto an-toerana no atao ankehitriny. Le fijerena fa naraha maso le olona miditra sy mivezivezy zany misy fijerena hoe nitrangana aretina sy ny karazana efa nisy moa le izy teo aloha le fizarana le taratasy le momba ny santé zany eny amin'ny frontière fa amafisina zany izy am'izao fotoana zoarika voalaza ny premier ministre iny fa zay zany amafisina satria misoroka tsika zany misoroka de mielohan zao satria izy aloha raha jerena lavidavitra atsika ihany kanefa alao mailo tsara fiomanana. Saika efa nandray fanapahan-kevitra goavana avokoa ankehitriny ireo firenena matanjaka rehetra manoloana ny aretina Ebola. Mpitsabo Amerikanina iray no maty tany États-Unis. Teratany Espaniola iray ihany koa no efa maty tany Espagne. Ankoatra ireo 3.9 amin'ny 7.9 vao ny aretina Ebola maty atsy Afrika. Mahafaty aingana ny tazo Ebola manomboka eo amin'ny andro faharoa nahazoana azy. Fa eo amin'ny pejiny toe-karena kosa indray misy ny fanazaziana amin'ny raharaha fanodinkodinam-bola. Maro ireo mpiasa-panjakana efa nigadra vokatra izany raha ny fanazavana nomeny ny filoham-pirenena momba ny raharaha fanodinkodinam-bola tao ny ministera ny fanabeazam-pirenena mbola mitony ny famitorany ny raharaha iny amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany ny atrikasa momba ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana. Sitraka Ravony Arsan. Mitetina hatrany amin'ny 5.7 miliara ariary ny volam-panjakana voahodikodina teo anelanela ny taona 2 sy 2010 ka hatramin'ny taona 1.10 sy 2010 araka ny tatitry ny inspection générale de l'État. Vinavinaina hatrany amin'ny 700 ny volam-panjakana no voahodikodina isa-taona raha nambara ny Prime Ministre Akolo Roger. Nandritra ny fitondran'ny tetezamita isan'ireo rarana maivay no momba ny fanodikodinana ireo vola mitetina 4 miliara ariary tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny taona 5 sy 2010. Teti-bola nilazaina fa hikarakarana ny fanadinana BBC sy ny BAC io teti-bola io. Mbola mitoy fanadinjina ny dossier iny mbola tsy clôturé zany fa mbola manao ny juge d'instruction mbola manao famotorana. Tsy afamaina ireo mpiasa-panjakana tratra amin'ny resaka fanodikodinam-bola raha nambara ny filoham-pirenena androany. Tena betsaka mihitsy ny mpiasa-panjakana izay migadra noho ny fampiasam-bola panjakana amin'ny tsy fanarahan-dalàna, amin'ny tsy hitsiny. Betsaka izy ireny. Ho fanamafisana ny fitsiriana sy ny fanaramaso ny volam-panjakana, isan'ireo volavolan-dalàna no laniana teny amin'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo ny fampitomboana ny fahefana ananan'ireo mpanaramaso ny fampiasam-bolam-panjakana na ny contrôleur de trésor. Zava-dehibe zany amin'ny fitondrana le fianjakana saratatana dia le fanomezana fahefana ny olona le fampirezoro ijery ny fampiasam-bolam-panjakana izay ka afaka tonga dia mitory ireo. Nitaterahana androany ny atrikasa momba ny fanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana manodidina ny 500 eo ny mpandray anjara amin'izany. Lafom-baovao hafa tanteraka kosa indray isan'ireo firenena tandondomin'ny loza ara-boajanahary Madagasikara ka ny rivo-doza ny tena mpiavy eto matetika mahatratra hatrany amin'ny manodidina ny iray hetsy isa-taona ireo trabona no izany Madagasikara no andefa solitena avy amin'ny mpiara-miasa tsy miankina any amin'ny fiaonam-be iraisam-pirenena ny Turquie amin'ny taona 2020 raha nambarana avy anivo ny firenena mikambana androany. Zora Kotindrina. Ankalazaina amin'ny fahasivy volana aogositra ho avy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanampiana maha-olona na ny journée internationale de l'aide humanitaire. Raha ho an'i Madagasikara, ny firenena mikambana sy ireo fikambanana sy orinasa tsy miankina no mamatsy vola sy fitaovana ampiasaina amin'izany matetika. Mahatratra hatrany amin'ny $400 isan-taona ny fanampiana entin'ireo tsy miankina hanaovana asa amin'ny maha-olona. Fiahinan'ny maha-olona izay dia tsy hianona fotsiny araka voalaza teo hoe amin'ny fitondrana famonjena fa tokony homanina ihany koa zany lay olona dia ohatra zany hoe amin'ny fanamboarana trano manara-penitra manaraka norme mametrahana tetezana fametrahana zavatra atao hoe mahatady an'ilay loza. Amin'ny taona 2010 no anaovana ny fihaonam-be faratapony momba ny aide humanitaire any Turquie. I Madagasikara no voatendry ny avy eo anivon'ny firenena mikambana andefa solitena avy amin'ny tsy miankina isolitena ny firenena avy aty Afrika Atsimo sy Atsinanana na ny SADC. Taorina ny fifaninanana nampanaoviny OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, na ny birao-mpandrindra ny fanampiana maha-olona tamin'ny taona 2020 dia ny orinasa mpifandraisana iray no nahazo ny voalohany tamin'ny ezaka ifandrombonana hampianana ny vokatry ny loza voajanahary teto. Izy araka izany no isolitenan'ny SADC any Turquie amin'ny taona 2012.
Et enfin, le quatrième thème sur lequel nous allons être particulièrement concernés, c'est la... Ary ny tena akasika antsika dia ny fanamboaran-javatra amin'ny alalan'ny fanavaozana. Afaka mandeha aingana, mafy ary mahomby tsara isika raha mahay mitrandraka tsara ireo teknôlôjia misy amin'izao fotoana izao. Ary amin'izao fotoana izao dia fantatra fa fitaratra eto Afrika ny asa ataontsika. On est dans un certain nombre de nos actions à la Fondation Pilote pour toute l'Afrique. Tsy voatery ho miendrika PPN na ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary sy ny savony sy ny sisa no isehon'ny fanampiana azo entana rehefa misy tranga. Isan'ny entaniny avy eo anivon'ny firenena mikambana ny fanolorana servisy. Dia tonga tsirairay tonga mitondra savony, tonga mitondra vary, tonga mitondra menaka, zay foana zany le nazatra. Zay tsy ratsy akory zay fa tsy ampy be dia be. Alohan'izay rehetrarehetra zay misy ataontsika hoe ressources be dia be ireo sehatra tsy miankinareo zay azo trandrahana ary tena goavana be, ohatra na resaka teknôlôjia, na resaka momba ny logistika, na resaka momba ny expertise. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 no nanokana ny firenena mikambana io andro io taorin'ny fanafiana nahazo ny foibe toeran'ny firenena mikambana tao Bagdad ka nahafatesana mpiasa an-tsitrapo 2020. Hatramin'io taona io dia isan'ny nankalaza izany ihany koa i Madagasikara. Vaovao avy any amin'ny faritra eo amin'ny lafiny fampianarana, fampitsara ny ministera ny profesora Rabetsaza Ferrantoine amin'ny asany. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny fionana teo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ireo mpampianatra sy ny filankevim-pitatana ny universitény Mahajanga. Mbola mikatso ny fampandehanan-draharaha amin'ity université ity, vokatry ny fitokoana ny mpianatra ny alatsinainy farany teo rehefa noadiadina sy notazonina nandritry ny 27 ora. Navoaka ny mpitandro ny filaminana androany avokoa ireo mpampianatra 5 sy mpianatra 3 voasambotra. Fanampanazavana. Raha tia mazenga zany amin'izao zany efa manomboka milamina fa nivoaka androany zany dia ny mpanatany samborony zareo reny valo zany zareo zany voatana tao. Tamin'izao zany aloha dia tsy misy azo lazaina hoe mety hoviana miverina ny fampianarana satria condition napetraka ny mpampianatra moa zany dia ny fiverena ny président université. Tokony misy zany fampiresahana angamba raha ohatra ka tokony jerevana mahana an'ilay problème fa tamin'izao aloha dia tsy mbola misy zany ny fampiresahana na ny ministera zany sy ireo mpampianatra mpiasa ary ireo mpianatra zay mitokona. Fa manomboka ny 2020 ny volana aogositra ho avy izao vao hiantra ny fampiakarana sarandalana ho an'ny zotra nasionaly efa manomboka mampiakatra tsikelikely zany ireo mpitatitra eny amin'ny fasan'ny karana ho an'ireo zotra mianatsimo. Tsy afa-manoatra kosa ny mpandeha vokatry izay efa mipetraka eny amin'ny branche coopérative avokoa ireo salandalana vaovao hiatra afaka 10 andro fanadihadiana hoentin'ny Iltasto. Efa 10 andro zao no nipetaka tamin'ny rindrin'ny branche coopérative rehetra teto amin'ny fasan'ny karana ny fampahafantarana ny mpandeha fa hiakatra ny sarandalana manomboka ny 20 aogositra ho avy izao. Fampahafantarana izay nivoaka taorian'ny fivorian'ireo coopérative rehetra miasa amin'ny zotra mianatsimo iny. 10 andro lasa ihany koa anefa izay efa nahitana fiakarana ny sarandalana eny amin'ny fasan'ny karana tsy manan-tsafidy ireo mpandeha. 225. Tsotr'izay fa tamin'ity tena nisonitra be. Dia tsy hita izay atao fa tsy maintsy mandeha. Raha ny fanazavany ny tompon'andraikitry ny coopérative tsy mbola ilay fiakarana nampahafantariny io miatra amin'izao io. Ho an'ny zotra makany Toliara ohatra efa nipetraka hatramin'ny ela fa 5,400 ariary ny sarandalana. Noho ny tsy fisian'ny mpandeha nefa nanaiky mitondra 5,300 ariary ihany ireo mpitatitra. Izao kosa niverina ho 5,400 ihany izany. Na izany aza tsy ny rehetra no mampiatra io sarandalana io. Miady varotra 175 de 100 000 zay zany ady varotra zareo zao. Mbola misy mitondra ihany ka hanao handesy banga vely tobila tsy maintsy entina feno ihany. Fa amin'ny semaine zany izy vao miakatra 260. Mety tsy miady varotra izy amin'io sasy hitanao vakansy mako ny andro amin'io. Ho an'ireo efa mameno fiara amin'ny sarandalana niakatra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra no entin'izy ireo mandresy lahatra ny mpandeha. Raha mandody 225 izy ohatra eto aminay dia miainga ara-potoana ohatra hoe miainga amin'ny roso sasany amin'ny telo fara fahatarany dia ny fahatongavana ihany koa zany mitovy an'izay hoe tonga aloha zany izy dia malezy tsara zany eny an-dalana satria tsy mihazakazaka ny tomobila tsy mandeha mafy nefa tonga ara-potoana. Ho an'ireo mieritreritra ny hianatsimo amin'ity fialan-tsasatra ity manomboka ny 20 aogositra ho avy izao hiova toy izao ny sarandalana. 7,2 ariary ho an'Ambositra, Fandriana sy Sandrandà, 8,2 ho an'ny Fianaratsoa,
roarivo sy 10 alina ariary ny sarandalana ho an'ny Toliara, 10 alina ariary ny makany Morondava ary 7 sy 10 alina ariary ny any Beloa-sur-Tsirbine. 1 sy 4 alina ariary ny sarandalana raha ho an'ny Manakara ary 1 ariary ny makany Fort-Dauphin. Maresaka avy any ivelany no etsika manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity mitoy ny fanafiana ataon'ny fiaramanidina mpiady Amerikana ao Irak ary andefa mpanolo-tsaina miisa 30 ao Erbil avaratra Irak Etazonia mahery ny 5 sy 3 alina ireo mpitsopinenana noho ny famoretana ataon'ireo jihadista. Etsakilan'izay ny fiarahamonim-pirenena manolo-tanina ny tafika sy ireo sivily. Fanadihadiana teo amin'ny sary ny France 24. Mietsika ny firenena maro avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Andefa mpikambana vaovao miisa 30 hanatevina ireo ekipa mpanao fanadihadiana ao avaratra Irak ao amin'ny faritra Erbil ny tafika Amerikanina. Tanjona raha ny fanazavany sekretera Amerikanina momba ny fiarovana ahafahana manara-maso akaiky ny zava-misy any an-toerana ary ahafahana manampy ny Irakianina. Etsakilany ny Frantsay nilaza ny amatsy fitaovam-piadiana ny mpiady Kurda ahafahana miatrika ny fanafiana ataon'ny jihadista. Mahatratra 5 sy 3 alina ireo olona avy amin'ny fiarahamonina Yazidi mitsoponenana amin'ny faritra misy tendrombohitra sy njara. Tonga hatrany Siria ireo olona efa mitsoponenana. I Siria izay firenena ao anatin'ny ady nandritra ny 3 taona ihany koa. Na izany aza efa misy ny fandraisana andraikitra nampiana ireo mitsoponenana manainy amin'ny mety isiny ny famonon'olona fahobe ataon'ny jihadista. Manampy ireo olona ireo izahay. Mbola isy mpitsoponenana ho avy atoato mpitsoponenana eo amin'ny 10 alina sy 1 hetsy eo raha ny fanazavana ity tompon'andraikitra eo amin'ny UNICEF miasa ao Siria ity. Mbola mahatratra 3 alina ireo jihadista taraiky any anaty tendrombohitrany mila fanampiana. Ankoatran'ny Siria, anjatony mahery ihany koa ireo Irakianina mangataka fahafahana mialaka ao Frantsa. Fangatahana izay efa andalam-pandiniana raha ny fanazavana. Io arivo nanao antsoavo ny firenena mikambana ny Pape François mba hampitsara ny fandarofana bomba atao amin'ireo olona ao Irak. Io ny voarakitra ao anatin'ny taratasy nalefan'ny Pape François ho an'ny Ban Ki-moon androany. Dia izany koa no etsika manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity. Isaorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany. Mamay fotoananao indray ao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora 6 sasan'ny veloma tompoko.